للبشر وهدية طوق النجاة والهادي للبشرية، في كل حرف ثواب بين السطور معجزات، في كل قصة جوا الكتاب فيها عظات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Manatry ny araba ho antsika rehetra mpanaraka tsy tapaka ny fahitalavitra ny viva amin'ny ity fandaharana émission islamika spécial Ramadan izay resadresantsika mahakasika ny tantarany mpaminany Mosa alayhi salam. Amin'ity androany ity rahalahy sy anabavy ato anatin'ny finoana Islam dia andaontsika haka ilay fifanetrehana voalohany teo amin'ny Firaona sy mpaminany Mosa alayhi salam rehefa nirahany Allah subhanahu wa ta'ala handeha any amin'ny toerana izay misy Firaona mpaminany Mosa alayhi salam. Satria araka ny hitantsika omaly dia teo no yaumul ikhtiyar, ny andro izay nisafidiny Allah subhanahu wa ta'ala ny mpaminany Mosa alayhi salam mivantana teo amin'ny tendrombohitra antsoina hoe Tur, tamin'ny rehefa nahita hazavana izy niaraka tamin'ny fianakaviany tamin'ny vadiny ka nandeha izy niroso tamin'izany toerana izay misy hazavana zany. Rehefa tonga teny izy dia niantso naheny feo izany mpaminany Mosa alayhi salam, ka niantso io feo dia niantso ary antso ny Allah subhanahu wa ta'ala manambara fa izy mpaminany Mosa alayhi salam dia mpaminany handeha anafaka ny Bani Israel, ireo vahoaka ny Israeliana ao Egypta ambany ny fanagejana ny Firaona. Ka amin'ity androany ity dia ijerevantsika hoe ahoana ny zavatra izay nataony Mosa alayhi salam rehefa niverina avy any Madiana tao Jordanie handeha hitodi-doha aty Egypta anao an'izany zavatra nampandrany tompo Allah subhanahu wa ta'ala azy izany. Rehefa mpaminany Mosa alayhi salam tonga tao Egypta dia tsy nivantana avy hatrany tany amin'ny Firaona, fa kosa niverina izy tamin'ny qarya, tamin'ny tanàna na ilay quartier izay nisy ny reniny sy nisy ny anabaviny ary nisy ny rahalany mpaminany Haruna alayhi salam. Satria Mosa alayhi salam nandeha any tsy izy rery no nirany Allah subhanahu wa ta'ala, fa niteny Allah subhanahu wa ta'ala idhaba, anareo roa, ianao ry Mosa sy ny rahalanao Haruna alayhi salam. Ka zay tsy maintsy miverina tao an-tranony izy, niona tamin'ny reniny, tsy vitan'izany niona tamin'ny anabaviny ary niona tamin'ny rahalainy, ary nanambara fa tapitra ilay fampanantenana faharoa izay nataony Allah subhanahu wa ta'ala tamin'ny Mosa alayhi salam. Satria fanampanantenana voalohany dia hoe ianao izy dia ho averina eo aminao i Mosa rehefa tsipinao eny amin'ny rano, dia tafaverina izy tamin'ny alalan'ny finonoana, izany hoe ninony tamin'ny reniny i Mosa alayhi salam. Fa ilay fampanantenana faharoa hoe wajailuhu minal mursalin, izany hoe ho ataonay ho isan'ireo iraka izy, ka tonga izy nandeha nampafantatra an'izany tamin'ny reniny fa tanteraka ilay fampanantenana faharoa izay nampanantenany Allah subhanahu wa ta'ala any reniny Mosa. Ka tonga tao izy tamin'io fotoana io teo amin'ny efapolo taona na tonga ny Mosa alayhi salam hoe nisafidiny Allah subhanahu wa ta'ala ho ahazo an'izany faminaniana izany, ary nanomboka teo ihany koa no adiny masina teo amin'ny mpaminany Mosa alayhi salam. Ary Mosa alayhi salam dia zavatra anankiroa ihany no zavatra takiny Allah subhanahu wa ta'ala aminy, dia miteny amin'ny Firaona manao hoe Allahu la ilaha illa anta, izany hoe tompo Allah subhanahu wa ta'ala izy no tompo ary tsy misy tompo azo tompona afa-tsy izy. Dia ny faharoany zany an arsil maya Bani Israel, hoe alefasy miaraka amiko ireo zanaka Israeliana miala eo ambanin'ny fanagejana izay nandritra ny 400 taona mahery no nahazo an'izany Bani Israel izany. Ka teo Allah subhanahu wa ta'ala dia niteny manao idhaba, mandehana ianao sy ny rahalanao ry Mosa ila Firaona, mandehana amin'ny Firaona innahu tagha, satria Firaona dia efa niopefy tamin'ny famonoana olona, tamin'ny famonoana ireo zazakely mahery ny arivo, tamin'ny famonoana ny olona andian'olona maro, dia efa niopefy izany Firaona izany. Faqula lahu qawlan layyinan,
la'allahu yatadhakkara aw yakhsha. Fa kosa Allah SWT mbola nananitra ny mpaminany Musa alayhi salam manao hoe fa ao kosa anao hamoaka teny malefaka, teny mamy ho an'izany Firaona zany, angamba izy anana an'izany fatahorana na atsiarony Allah SWT ka hiverina amin'izany zavatra izay nataony izany. Dia rehefa tonga teo anatriny Firaona izy dia niteny Firaona, amaka koa moa ve manana force anao andeha divana amiko, dia namaly Musa la tsy manana an'izany. Amaka Junud moa ve miaraka aminao miaramila maro ka vita andeha hanongana ny fanjakako, dia niteny Musa la. Dia gaga Firaona, ny gaga izy no sady nanambanimbany Musa nefa en même temps izy matahotra ihany koa, satria nanao antony gaga izy hoe Firaona Musa alayhi salam izy rery miaraka amin'ny raha laniny dia mavita mandeha tonga eo anatreny Firaona mitaky an'izany zavatra izany, nefa Musa alayhi salam tsy manana miaramila, tsy manana karazany hoe arma andeha hiady amin'ny Firaona, fa Firaona efa malaza manana andreo miaramila maro samihafa, manana andreo fitaovana maro samihafa, manana ny maizy azy ary tsy nisy olona sanitraka manoloana ny Firaona nanomboka izy teraka ka hatramin'izao Musa alayhi salam no voalohany nitraka teo anatrehan'izany, ary tsy vitan'izany fa mbola olona avy amin'ny Bani Israil fa tsy avy amin'ny Egyptianina minao an'izany. Ka en même temps izy no sady nanakihana nanambanimbany nefa kosa izy sady matahotra ihany hoe inona no antony izany zavatra izany. Ka teo dia ny zavatra nataony Musa na zavatra nataony Firaona alayhi lana tamin'izay fotoan'izay dia nanokatra ny dossier efa lasa, zany hoe dossier efa lasa dia nisokafany Firaona mba hamerina zany hoe ny zavatra zay nataony Musa alayhi salam. Dia niteny Firaona alayhi lana tamin'izay fotoan'izay manao hoe qala awalam nurabbika fina walida walabista fina min umrika sinin wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta min al-kafirin. Teo dia zany teny Firaona zany dia midika manao hoe moa ve tsy ianao le zazakely tonga teo aminay dia nampinanay nampinononay namenay zavatra zay tianao, moa ve tsy ianao ziny, walabista fina min umrika sinin, ary nandritra ny 30 taona zay niantoka anao, zay nanao zavatra rehetra anao, moa ve tsy ianao ziny ry Musa, wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta min al-kafirin, tsy vitan'izany ry Musa fa mbola nataonao ny zavatra zay nataonao, zany ny famonona ny Egyptianina anankiray iny. Dia rehefa aveo anao anisan'ireo mpikomy, dia niteny Musa alayhi salam ary nitraka ny lohany ary niteny izy manao qala fa'altuha idhan wa ana min ad-dallin, efa nataoko izy iny ozy izy ka anisan'ireo olona raha jerevanao anisan'ireo olona izay very ny tenako tamin'izany fotoana izany. Fa farartu minkum lamma khiftukum fa wahaba li rabbi hukman wa ja'alani min al-mursalin. Dia zao izy no ny fatahorako anareo Firaona dia nandositra zao tamin'izay fotoana izany ka tany amin'ny fandosorako dia nomeny Allah SWT faminaniana aho ka miverina ihany koa eto anatrinareo hitaky an'izany zavatra zany. Eto dia misy teboka kely izay tiantsika holazaina. Firaona alayhi lana rehefa miresaka amin'olona manao marina dia faute kely no nijereny tamin'ny Musa, zany hoe famonona ny olona tsy fananiny na afaty an'iny Egyptianina iny, fa adininy ilay faute nataony mandeha arivo mahery ny Bani Israil zay nivonoany Firaona tsy misy fanontaniana, zany hoe misy eto ambony tany ny olona mety mitady faute kely aminao zay anao marina, fa le faute le hoe fahadisoana lehibe zay nataony dia tsy hitany mihitsy ary tsy misy olona masa manao fanadiadiana zany. Amintsika miaina zao dia mbola misy zany zavatra zany hatramin'ny mpaminany Musa ny aran'izany voalohany ka hatramin'izao dia mbola misy ihany koa izany zavatra zany. Ary mbola niteny Musa alayhi salam manao hoe wa tilka ni'amatun tamunnuha alayya an abadta bani Israil, moa ve izany karazana fahasoavana kely zay nataonao amiko zany dia takalony zany ve ny fanandevozanao ireo Bani Israil. Zany dia teny Musa alayhi salam rehefa nitena zany dia tsy nahitana valy i Firaona alayhi lana ka navelany amin'ny andro manaraka ny fionana fandroany miaraka amin'ny Musa alayhi salam. Tonga ny andro faharoa izay fionan'izy ireo tamin'ny Firaona alayhi lana dia nanomboka ny teny Firaona tamin'izay fotoan'izay manao hoe qala man rabbukuma ya Musa, iza ny tomponareo roa ry Musa.
dia niteny Musa alayhi salam ana qala rabbus samawati wal ardi wama bainahuma in kuntum muqinin. Ny tomponay dia tompon'ny lanitra sy ny tany ary eo anelanelan'izany raha ohatra ka mino azy ianareo. Dia niteny Firaona alayhi lana manao hoe qala liman hawlahu ala tastami'un. Teny izy tamin'ireo olona manodidina azy, ireo miaramila, ireo wazir, ireo ministra, ireo olona maro zay teo akaikiny, ala tastami'un, moa ve tsy renareo zay teny Musa izany. Dia mbola niteny ihany Musa alayhi salam qala rabbukum wa rabbu abaikum al-awwalin. Io tompoko dia mbola tomponareo sy tompony ireo olona zay tonga teo alohanareo, izany hoe razambenareo dia mbola tompoko dia tompony ireo razambenareo tany aloha. Dia mbola niteny Firaona alayhi lana manao hoe qala inna rasulakum alladhi ursila ilaykum la majnun. Io ilay iraka zay nirana nandeha eto amintsika tiny ka olona daly, olona tsy manana maizy azy. Zay ihany koa nisan'ny fanambaniana anankiray rehefa olona mitory ny vaovao mahafaly aminao, matetika izy ireny dia omena teny marary azy ireny nefa marina ny zavatra zay hoentiny izy ireny amin'izay fotoan'izay. Mbola teny ihany Musa alayhi salam manao hoe qala rabbul mashriq wal maghrib wama bainahuma in kuntum ta'qilun. Zany hoe ny tompoko io mbola tompon'ilay atsinanana, ny tompony qala rabbul mashriqain wa rabbul maghribain wama bainahuma in kuntum ta'lamun in kuntum ta'qilun. Io tompoko io izy dia mbola tompon'ilay atsinanana sy ny tompony ilay andrefana ary tompony zay anelanelan'izy ireo raha ohatra ka hoe mino sy manana an'izany mandefa fisainana nareo, hoy Musa alayhi salam tamin'ny Firaona. Dia teo Firaona alayhi lana ny teny manao hoe la in ittakhasta ilahan ghairi la aj'alannaka min al-masjunin. Raha ohatra ka ianao Musa mbola miteny, mbola mamoaka zavatra hafa, mbola miteny zavatra hafa na maka tompo hafa akoatra ka ianao ry Musa, dia ataoko isan'ireo olona izany hoe voasazy ianao amin'izany fotoana izany. Dia tapitra hatreo ny fionana faharoa teo Musa alayhi salam sy ireo sy Firaona alayhi lana sy ireo olona izay niaraka taminy. Dia ny andro fahatelo, ny fionana fahatelo zany dia nisokatra ihany ny zavatra zay, ary Musa alayhi salam nanohy ilay tenin'ny Firaona hoe raha ohatra ka maka tompo hafa anao akotrako dia mbola usaziko anao hoavidiriko ao amponja. Dia niteny Musa alayhi salam manao awalau ji'tika bi shay'in mubin. Moa ve za tsy nitondra profo mivengana eo anatrehanao ahafako miteny fa hoe zaho marina mpaminany avy amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala. Dia niteny Firaona hoe qala fa'ti biha in kunta min as-sadiqin. Hoeto ary izy ny zavatra zany raha ohatra ka marina tokoa ianao ry Musa alayhi salam. Rehefa niteny an'izany Firaona alayhi salam fa alqa asahu fa idha hiya thubanun mubin. Rehefa niteny an'izany Firaona dia natsipiny Musa alayhi salam teo anatrehany ilay hazo zay tehana zay noentiny dia lasa thambany, bibilava ngeza izay nitsipatsipaka teo anatrehany Firaona alayhi lana. Wa naza yadahu fa idha huwa bayda'u lin-nazirin. Ary natsofiny tato ambanin'ny elika ilay tanany ka lasa fotsy mamirapiratra ary mahafinaritra zany tanany Musa alayhi salam. Qala lil mala'i hawlahu inna hadha la sahirun mubin yuridu an yukhrijakum min ardikum bi sihrihi famadha ta'murun. Teo Firaona alayhi lana rehefa nahita ny zavatra iny dia nitodika izy nijery ireo olona zay akaikiny ary niteny izy manao hoe inna hadha la sahirun mubin. Ity dia mpanao magie, olona mpanao magie efa fantadaza ary manana maizy azy ity tonga ety. Yuridu an yukhrijakum min ardikum. Izy dia mila manala anareo, mamoaka anareo amin'ny tanànanareo. Wa yuridu an yukhrijakum min ardikum bi sihrihi famadha ta'murun. Izy dia mila mamoaka anareo amin'ny toerana zay misy amin'ny tanàna misy ireo ka inona nisy osikevitra na ny fanapahan-kevitra horaisinareo. Dia niteny ireo olona izay akaikin'ny Firaona tamin'izay fotoan'izay manao hoe qalu arjihu wa akhahu wab'ath fil madaini hashirin ya'tuka bi kulli saharin alim. Hoy ireo manodidina azy dia niteny tamin'izay fotoan'izay hoe
tsy maninona raha ohatra ka mpanao mazizy dia mangataka zay hanokana andro anankiray tsika dia hifanena imosa sy ireo olona zay mpanao mazi dia hitantsika hoe izy amin'izy ireo olona zay tena mahay na manana an'izany manana maizy azy eo amin'ny fanaovana mazi zany moa ve Musa alayhi salam sy ireo olona zay mpanao mazi izany indrindra no halaka na ny fandarantsika ho hitantsika raha ampitso ny fanetrehany mazi avy amin'ny Firaona sy mpaminany Musa alayhi salam sy ny rahalany Haruna alayhi salam olona roa mi-contre zany mifaninana amin'ireo olona izay mahery ny 10,000 ireo mpanao mazi zay eo na mpaminany Musa alayhi salam raha ampitso hitantsika izany fandarana zany fa tamin'ity androany ity dia tapitra eto ny fandarantsika ary sorona zay ninaraka an'izany hatramin'izao fiafaran'izao manome fisorona ihany koa any teknisianina mampita mbatana an'izany fandarana zany any tokantranontsika tsirairay ihany ny teninay kosa dia mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny raha ampitso indray wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. بالله رب العباد سواه يبقى لنا طارق نور وخير لكل الحياة قرآن كريم هدى للبشر وهدية ضوء النجاة والهادي للبشرية كل حرف سواء بين السطور معجزة في كل قصة جوا الكتاب في عظة